misy ny fepetra zay tokony arahany rehetra ao anatin'ny famaranany ny fampelezan-kevitra ary fiatoana mialohan'ny fandatsaham-bato. Mitondra fanazavana momba ireo fepetra tokony ho fantatra ireo ny sekretera jeneraly ny ministerany Atany Philibert Hervé Andria Manantsoa. Raha pitso amin'ny ora maraina zany no mifarana ny fampelezan-kevitra amin'ity fifidianana eny anivon'ny commune ity. Izany zany dia tsy azo atao intsony ny mametaka petadrindrina vaovao fa ireny rehefa mipetaka eny amin'ireny toerana natokana ametahana ny petadrindrina ireny zany dia afaka mijanona iny ihany ireny. Ny faharoa dia ny hoe tsy azo atao intsony ihany koa zany no mitondra amin'ireny akanjo miendrika fampelezan-kevitra ireny fa manjary manana ohatrany hoe zany hoe lasa endrika fampelezan-kevitra ihany koa fanaovana ireny akanjo ireny aorinany amin'ny enina maraina raha pitso. Zay ngamba ataoko hoe mikasika ny fampelezan-kevitra. Ny fepetra tsy maintsy raisina koa zany manomboka amin'ny raha pitso dia ny tsy fahazahoana mivarotra zava-pisotro mahamamo manomboka raha pitso ka mifarana ny zoma manontolo. Reo andro roa eo zany dia tsy misokatra ny fomba mahazatra moa zany dia hoe ny fivarotana zava-pisotro mahamamo mba hialana amin'ny mety korotana ateraky reny fisotroana zava-mahamamo ireny. Ny fepetra farany dia rahantsika mahalala moa zany fa ny andron'ny zoma anaovantsika ny fifidianana dia andro tsy fiasana kanefa ny andraisana karama. Izany zany dia afaka manatanteraka kahalalana ny fifidianana sy ny safidiny ireo mpiasa rehetra manerana ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara.